Vaovao lehibe ho an'ny baolina kitra ihany koa ho an'ny Madagasikara sy Eto Afrika ny fiovan'ny mpitantana ny Confédération africaine ny baolina kitra zany izay lasan'ny Madagasikara dia Andriamatoa Amady filohan'ny Fédération malagasy ny baolina kitra moa no voafidy hitantana izany Confédération africaine ny baolina kitra izany. Fitsidiana voalohany sy nataon'ny filohan'ny Confédération africaine ny baolina kitra tao aorian'ny navoafidy azy ny taon'ny Antenirandolona Androandy tsy maintsy ametraka ny taratasy fialana amin'ny mahalohana azy Andriamatoa Amady ka mba ho fanajana ny filohany ty androm-panjakana ity no tena antondiany fantatra fa amin'ny alatsinainy avy izao no ametraka izany sy amin'ny fomba ofisialy ny tenany. Tsy maintsy misitaka amin'ny andraikitra eo ny disposition réglementaire zay fa eo koa indrindra tsy fahafahako mihitsy anao an'izay andraikitra rehetra zay satria voatery mipetraka maharitra any Aleukera za any no misy siège-ny Confédération africaine de football. Ary zay anisan'ny point faharoa nandalovako ampanajana aty voalohany fitsidiana amin'ny fomba ofisialy sy ampanajana ny namako ray aman-dreniko zay mitantana ato amin'ny Sénat. Faharoa mametraka aminy an'izay koa satria tsy maintsy mampahafantatra anao fa amiko tsy manaja ny olona miteniteny iny amin'ny presse fotsiny anao hoe zay démission non tsy fitaizana anazoko zany fitaizana anazoko tsy maintsy manatona ray aman-dreny anao procédure iny tsisy mahafantatra taratasy fotsiny mandeha iny avy eo ary ho avy zany taratasy zany latsinainy tsy maintsy aveto zany taratasy zany. Tsy maintsy hitondra vokatsoa ny baolina kitra malagasy indrindra fa ho an'ireo mpilalao kosa izao andraikitra lehibe iantsoroany izao raha ny fanazavana no ety ny Amady Atrandy. Tsy fazava-dehibe ve zao hoe gasy no en'olona ivelany any amin'ny presse rehetra internationale hoe ny malagasy no président ny Kaflany na fisin'izay fotsiny betsaka hoe ny olona tsy mahafantatra Madagasikara zany misy betsaka. Raha fantatrareo raha olona mpandeha mpiriry any ivelany any iny film iny Madagasikara iny no nitanin'olo anao ary iny eritreretindreo hoe misy existe anao no manazava zavatra tsy izy io ka izao mitondra inona taoko angambany ary tsy zavatra mandeha rery zao ary azoko lazaina nanampy ana ny maha-présidany ohatra ny ana ireo firenena miteny frantsay any président de la république tsika satria ireo namany mitovy aminy mahatsapa fa zanaky ny ato misy milatsaka misy impact zay na tiana na tsy tiana tamin'ny fifidianako misy impact ka hodina hoe na ho an'ireo mpilalao-tsika any ivelany ireo mpilaravinahitra reo na tiana na tsy tiana misy impact anajan'olo an'ireo zay hoe misy malagasy no président ny CAF zay. Ipetraka Angleterre renivohitry ny firenena Egyptiana na zay nisy ny fiobetoeran'ny CAF no ity filohan'ny vaovao ity ary nanambara fa ho aorian'ny baolina kitra malagasy.